pejiny fahasalamana kosa indray dia isan'ny hopitaly mandray ny resaka fandidiana ny hopitaly HJRA Ampefiloha ary saika ankizy avokoa ny atsasamanilan'ireo mandalo fandidiana ao amin'ity hopitaly ity. Androany entina hanatsarana izay sehatry ny fandidiana izay ao amin'ity hopitaly ity dia nisy ny fanokanana ny bloc opératoire de chirurgie pédiatrique ambulatoire vaovao izay napetraky ny vivo énergie. Lovara Manatsosy Christian Rakotondramanga no mitatitra antsika ny andindinizay. Dimapolo isanjaton'olona didina amin'ny HJRA Ampefiloha dia saika ankizy avokoa. Tamin'ny taona 17 dia nitsa 477 araka izany ireo zazandidina ka ny 4 amin'izany dia vonjaina tamin'ireo marary miisa 35 didina. Ahafahana manatanteraka ny fandidiana azy ireo araka ny fenitra takina dia nitokanana tampombo ofisialy teo amin'ny Vivo énergie sy ministère fahasalamam-bahoaka ny toeram-pandidiana zaza na bloc opératoire de chirurgie pédiatrique ambulatoire vaovao ao amin'ny HJRA. Amin'ny orinasa mandray andraikitra azy dia nametraka amin'ny mazava-dehibe ny sehatry ny fahasalamana ny Vivo énergie. Tamin'ny herintaona lasa toy izao zany dia nisy fanamboarana ny Vivo énergie ka toa niveau chirurgie pédiatrique dia ny fanomezana izay fiaraha-miasa izay teo amin'ny ministère fahasalamana dia nataona ity bloc opératoire ity izay ilaina tokoa amin'ny fandidiana ny ankizy satria tsy misy an'izay sampana fandidiana ny ankizy manokana izay zany eto amin'ny hopitaly HJRA dia ahafahana manamaivana zany ny ray aman-dreny ny andro maromaro zay vao afaka mandidy ny zanaka na ihany koa ny ankizy izay misy fotoana ela zany vao afaka miatrika an'izay fandidiana izay dia natao ity toerana bloc opératoire pédiatrique ity izay hanamorana sy hanampiana eo amin'ny fitsaboana ny ankizy. Ahitana efitrano fiomanana, fandidiana, fivoazana, fendrasana, fembenana ary efitrano fivoahana ny bloc opératoire vaovao izay natsangan'ny Vivo énergie ity. Mampiavaka azy ny fanokanana ny toeram-pandidiana ankizy ao anaty sampandrara ray. Azo eritreretina fa ho tsara araka izany ny kalitaon'ny fiainan'ny marary sy ny mpiasan'ny hopitaly noho ny fisian'izy ity. Ka iena ny fahasairanana maro samihafa ao anivon'ny hopitaly ary hanometraka efa bebe koa ireo mpitsabo bandidy ihany koa.